Ande waratsika indray kosa ny fanadihadiana mahakasika ny fanampiana amin'ny fahazona foto-javatra safidiovana izay nataony fikambanana Tsimoka tany amin'ny Fokotany madio kely amin'ny commune Dabolava district-ny Miandrivazy. Nisafidy ny Fokotany madio kely ao amin'ny commune Dabolava district-ny Miandrivazy ny fikambanana mpanao asa soa Tsimoka anatanterahana atrikasa iray ho amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Isan'ireo tanàna izay sahirana indrindra raha amin'ny resaka tsy fahazona rano fisotro madio ity Fokotany ity ka izay indrindra no nisafidianana azy. Misy 104 ireo mponina ao amin'ity Fokotany ity ka ny tanjon'ny fikambanana Tsimoka dia ny ampivoarana ny fari-piainan'ny mponina ao an-toerana izay marefo ary ampiainana ihany koa ny tahan'ny zaza maty noho ny tsy fisian'ny rano fisotro madio. Lara-pahamenana betsaka ny olana aminay fa lara-pahamenana dia ny fiakaran'ny rano amin'ny tanàna. Jaly ny mponina nefa toro isan'andro vao mahampy ny rano ilaina tanàna rehetra isaky ny tokantrano. Nefa ny 300 metatra ny loavina ny siny ary tekisikany navany Andohasa makany tanàna ary ilainy itongavan'ny rano any ariry indrindra rehefa avy tena malama ny zana makany amin'ny loharano misy amin'izao fotoana izao dia dia manasarama olona amin'ny sarety mitondra ny rano fa maika lafo be amin'ny zany fanakaramana le olona mitady rano. Dia izay ny fangatahany, dia izay ny nangatahany, izay ny tsy karakara rano zahay fa karakara izay mitakiny le olona ao an-tanàna, izay ny fangatahany, izay ny nanaovanay ny fiasy ty. Dia satria misy mamatsy vola koa ny rano hoe izay tsy anatinareo amin'ny rano raha tsy hanao fitaovana sy fanaovana amin'ny teny frantsay hoe assainissement nareo. Izay ny nahatonga ny nanampy tao anatin'ny drafitr'asa lafy ny fanaovana fanasana ho an'ny sekoly satria tena ratsy be mihitsy lafy ny kabine sy ny fanasan-dana tsy misy ao an-tanàna. Izay ny mba fanampianay dia hoe mba ho afaka ny fanaovana kalamanjana amin'ny lafiny fivalana an-drano sy fananana avena. Natomboka androany ny vinanasany mahakasika ny famindrana rano fisotro madio any amin'ny Fokotany ka vola amin'ny tetina 770 tapitrisa ariary ny totalim-bidiny famolavulana ny atrikasa. Aritra 420 volana ihany koa ny famitana ireo atrikasa amin'ny famidirana rano fisotro madio. Hatreto aloha dia mbola ny mahakasika ny rano ny vinanasa izahana tratrarina ho an'ny Fokotany madio kely ary mbola izahan'ny fikambanana Tsimoka ny hitady fanampiana hafa ary koa Fokotany hafa izay lavitra fanampiana.